fahaizana mahery vaika. Nosoratany Benjamin na Finosora herinanjary velo Benjamin. Ho velominy Ansaravaka sy Ony Mianjanirina ary Anjariliva miaraka amin'ny Rakoto sy Sinaizy. Nandrefeo sy Nana Tontosa Tovorazana mamonjy. Fanafesa voamaraina tatariny Lasa nanampy any rabezany osy tanimbary izy efa tamin'ny voamaraina. ay ve so dia mba maninona any tatariny eny a olona mbola tsy salama ane izy iny e. Fangary moramora tia hanomana ny fianaranao manendafy. Rehefa avy any ary izy mbola andeha hivarotra ny anjara lovany any Ambaribe hamelona ny volanao satria mbola misy eo amin'ny valo hetsy ariary io ngeny tsy feno amin'ilay vola e. ay mo Efa misy olona hividy le izy dia anio ny fotoana. mampalahelo anahy mihitsy tatariny eny ka tena hitako hoe miafy mihitsy izy mba hatafitanay ankizy. Ka atao ahoana e? Zany ny fiainany. Mamelo ny zanaka ihany koa ka tsy maintsy miditra amin'izany. Esorana an'Andriamanitra ary ianao nahazo mention très bien tamin'ny fahafahana fanadinana. eny loha e. Ary mbola nahazo ny voalohany koa tamin'ireo ankizy efa ho 3 nanao ny fifaninanana. Dia izany moa zany zao ny tena antony andehananao any an-dafy. Iny e, tsy maintsy miantoka ny vola sasany ny ray aman-dreny hoy sisa ny talika izay no mahatonga ny rainareo tsy mandry andro sy mandry aly loatra an'izao anie. tena hafa mihitsy tadindrina eny a. Zay aloha e. Tsy mba mitarainy izany na dia mafy aza ny mahazo azy. Zany mihitsy izy ka. Tena raim-pianakaviana mitsinjo ny ankohonany mihitsy izy. Na afahay azy mantsy re tsy ny nanositosehan'ireo mpiretam-po taminy azy taloha. Naleo ny nanana ampopo hiasa fa tsy hangataka. Marina aloha zany e. Finina mihitsy moa no mahatonga ndry be seromonina lava tao trano ity rindra Tsy hoe be seromonina fa mba miteny andry any amin'ity ndry be famaliana ny dada sy neny ato an-trano tiako. Tsy vitan'izay fa mbola kamo mianatra ihany. Tsy mba eritreretindry mihitsy ny manjohan'ny dada sy neny manao ny haintso zavatra amin'ny fitadiavana ny saram-pianarana ianarantsika. Indrindra fa ny anao. Fanga moa izy rehetra ny ray aman-dreny manao ohatran'izany e adidiny ray aman-dreny rehetra angizao eny e, adidiny tokoa. Tsy laviko izany. Fa heverindry fa fidiny ho azy moa ny hantra ohatran'izao ka mahatonga antsika sahirana. Sa hodindry faniny izany rehetra izany. ka asany izany e. Inona moa no mampiasa sainana amin'izany Moramora kely ny vavandrindry fa ny fantatro tsara fa raha misy tsy mahay eo an'izy mivady ireo dia indriny vao mafindrindry eto an-tany. Foazina vao mifo. Ateriny eo amboha fandriana ny vary. Sasany neny ny lamba. Tsy mba ohatran'izay vehivavy rehetra. Sady tsy malala ny atao. ka ina nefa ny makarary ny andohandry amin'izany e. Sa efa ho any an-dafy koa dia miseho milay a tsy reare fotsiny izao no andehanana any izesy takoa fa hoe tafita dia anindriny aty ambany vohatra fotsiny. Diso be izany eritreritry ndry izany. Izany Ho vainy toetsaina fa tsy ho lasa lavitra amin'izany ndry. Ao koa fantatrindry tsara fa ho soa ny tokantranontsika ny andehanako any fa tsy ho fireharehana sy fanindrinany aty ambany vohatra velively. izy aza mivarotra sakabelo eo rangaha. Ara leo ihany ny tenanay fa inona moa izay tambany vohibavy e. Fa maninona moa no ambany indriny tena ndry e. Aza mba misaina zavatra negativa izany ny vaniara teo tafita. Ho vainy fijery ho pozitiva hatrany dia ampanarao an'izay ny fiainana sy ny zavatra tao. Be filozofitsy lasa fa eo ndry sy ny evim-petsindry e. Mampalahelo mihitsy. Vao kely izao sahady ilay zandriko dia efa izao ny toetrany. Vao kilasy de 4e. Sady eo anatin'ilay fotoana fialan-tsakana mihitsy. Eny e, mino aho fa mbola iova izy ihany andro.
Oay anaka. Ay ve ohatra zao zany ity vato zany. Tena mahagaga marina. Rehefa jerena kaikaiky ny fiaramanidiny tony dia ngeza be ohatra zao. Io dia manidina ko. Moramora reny fa mamena Avelao aloha dada mba hitanaka ary neny. Aizany dia hoe ny atambary foana kosa ve? Ndry koa ve tsy? Fa hono marina ho ahy. Fa aizy fa niantso niaraka taminareo. Be ampy po lazainy fa iangarana hono izy. Lasa ndre daholo no vola be. Olona ho lasa vadim-bazaha no toanana. Mandreraka mihitsy. Mba masika tsara nareo mitaizaninao fa sao dia hibabititra sy fidiny any iny ka zay vao sahirana nareo Lozy. Zay aloha fa efa hiomana monja fiaramanidina daholo ny olona ary dada sy neny Eny anaka. Mandrapona dia mirary soa. Ary aza manao vizaka loatra tsoa mory dada. Fa nga io azo teneniny izany. Ny azy rehefa andeha hiasa zay dia tsy maintsy na vizana be taky ny izy azy. Eny re anako. Ndreninareo anga mahagagy. Ndry, tena koa to mampitomany indrindra indra. Fa loatra ary dada sy neny Zany. Tsy tokony hisorana azy nareo dia tsy maintsy miteny ihany Eny. Tena misaotra ary dada. Tsy maninona anako. Saika namonia ianao mihitsy ianao mba hatongavako amin'izao diako izao. Tsy nitandro sasarana na andro nalina. Vitanao hatramin'ny mivarotra tanirazana mihitsy aza no fitiavanao. Tsy mahatao-poky izany ry dada sy neny misaotra anao ary neny nanohana ny dada tamin'izany rehetra izany. Tsisy isorana kiry indra. Ianao mpanome hafaliana ho azy raha reraka izy. Mpanohana azy raha mafy ny asany. Dada sy neny. Tiako loatra nareo. Ok izay indrindra. Nefa tsy maintsy misaraka aminareo mba ho soa amin'ny fiainantsika. Zany mihitsy ka. Zany mihitsy ny tena marina. Mametoky anareo ary dada sy neny fa tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjona kendreko tsy maintsy ho avy ny masoandro mihiratra ho antsika. Eny anaka. Fantatrainy fa indrenao dia mahatoky anao zay matoa nanao solona ny zavatra rehetra mba hatafitanao anaka. Zany mihitsy. Veloma anaka dia soavaty ary mahiretra dia mivavah mandrakariva. Veloma kisombonay koa. Veloma zany. Soavaty izany zanako izany mahavita soa ny fianarany. Saotra ary neny izay ary veloma dada sy neny. Eny anaka. Maloratra rehefa tonga any Fa ahoana moa tianao ty ry vany ihany tsy mianatra foana Everinao fa moramora ve ny mitady vola anaovana ny ekolasinao sy ny kojakoja mandritra ny fotoam-pianaranao ianao nge no anontaniako ry vany ahy. Za nefa efa manao ny haiko tsy ho zavatra mihitsy amin'ny asa ataoko mba ahafahanao mianatra nefa ianao to manao atrambona be zany amerina nalabakany ianao mba mieritreritra ve ianao ty sa inona mihitsy ny ao anatin'ny lohanao ry vany Ka zangy ery dada matotsy tonga ny ampianarana dia manao korany ivelany fa tsy hoe mandehandeha akory. Angamo moramora izany hoe analabaka izany aminao ka. Eny fantatro zany. Tsy mety eo amin'ny sekoly ianaranao ane zany mbola misy ora-dalàna tokony hovonjena ny ampianarana. Sady zany fanaovana akory zany ane ry vany ivelan'ny fotoana ianarana fa tsy hoe ao anatin'ny fianarana ataonao andavanandro kosa taraiky be zany ry dada. Efa indroa amin'izao ny izany ho analabaka dia mbola tsy ho afaka indray ve dia tsy ho afa-baraka io. Ny taona mandroso raha teo. Zahazy efa indroa koa ny nanala BBC taloha vao afaka. Na farafaratsiny tokony nanao candidat libre ianao raha nieritreretra an'izao fa tsy mety zao ry vany sao dia tsy manao korokosa ary no ataonao mana ry vany afa mantsy zao programanao zao. Iza koa verineny dia hamitaka ny tenako fanadinana ne io ka tsy mandahan'izany ange izay fa mba ianao tsara aloha ny fanazavana. Tato ato izay dia intelo isan-kerinandro ianao no manao koro sady zay efa mila ondra ihany sotory dia hany foana
mba lazao amiko kely hoe ry vany aho hoe hotinona ny vola lohanao any isan'andro dia aiza ianao no mahita volanaovana an'izany. Hitanao tsara angamba fa somary sahirana tsika amin'ny fitadiavana. Ka ny namako ozy neny mandro vola amin'izany aho. Ka iza le namanao? Mba sy efa makaty kely hoe fa mila miresaka any aho. Efa fantatra indray mandreny zanak'izy izany koa ve fa hoe miantoka anao ny zanany? Zao no izy ry vany aho. Ento any amin'ilay toerana fanaovanao koro fa mba te hiona amin'izany papanao koro anareo izany. Fa maninona koa nefa raha tsy mila vaninareo e. Zavatra efa milamina izany ka mbola korontanareo amin'izay. Reraka lasa fa sao dia taraka. Zao no izy ranoro. Manala maso an'iny ianao manomboka izao. Rehefa tsy manao kory izany iny fa mifanadalan'ny lehilahy fotsiny dia janony tsy anatra avy hatrany fa tena manderaka fotsiny. Za koa ne mba nieritreritra an'izany e. Aleo mihitsy ny tena jerena izay ataony ihany fa sao dia hibaby kitrany vao zava-dozaka. Izay aloha fa andeha hamonjy asa kely ahy. Dia reto aloha nikarama tamin'ity volana ity. Dia mba halamino tsara ny fiainanareo fa misy asa ataoko izay any Antsirabe any dia tsy miverina eto raha tsy afaka efatrandro any ho any. Dia mba homano kely raha matoa azafady ny etako fa amin'ny 2 ora tolakandro eo ny ano anainga. Mandehana ary ataoko vonona daholo izay ilainao. Misaotra fa zao aza mitsitsy mihitsy ianao amin'ny fitezana ny vany aho fa sao dia taiza safy kely tsy fidiny eto Eny ndre ary mandehana fa sao dia tara eo ianao. Eny fa tsy mifantoka tsony amin'ilay fianarana fa lasa te hahita amin'ny Parisy foana. Tratra aloha eny ny korelanao an-trano. Dia ahoana? Inona indray no hevitra? Aleo rangahy aloha andeha hianatra any am-pianarana na ry tsaromana ny zavatra atao Aiza moa ilay taratasy sandoka ny lazaiko fa nataoko tany amin'ny dokotera teo. Tietoka. Voapetrapetraka indray ianao Andry Matotalehany io Tsy mahalala ny vany Tsy misy mifantoka amin'ny fianaran'izany intsony io rangahy. Avela otsofo ny rivotra any. Mahita tetika tsy hanaovana examen foana Za koa ve tsara tarehy ohatran'izao dia hiaritra hianatra mandritra ny 5 taona any. Raha tsy vendranako. Sorindra ka nanahoana ny fianarana tany an-davitany Andray vita somatsara ihany ve sa nisy olana ndriky dia tsy mba nampiomana akory dia mba nitsenainako mariny. Salama tsara aloha neny. Salama ka Andry manahoana? Salama ka fa tsy tia nahirana anareo ary neny Zany ve? Arak'ireny taratasy alefako aminao reny foana moa dia zotra tsara ny fianarana. Tsara izany. Sady niezaka niasa ny mianatra mba hisy vola angoniko entiko moa dia aty tanindrazana ihany Zany. Ary isaorana lehibe Andriamanitra fa raha mbola nikarakara ny fodiako dia efa nisy orinasa izay nanaovako teo monde satria nandefa tolotrasy ry zareo. Izy tsara kosa izany. Nahafa-po azy ny fahitany dosiako rehetra sy ny diploma ananako ary dia voaray avy hatrany ana dia mbola tsy nisy fionana mivantana azy mba fampiresahana tsotra fotsiny. Sady tsara ny toerana misy amin'ilay orinasa Ndraiky? Amin'ny herinandro miditro makany amin'ny orinasa io andamina ny zavatra rehetra. Ndray izany afaliako Hendry neny. Zay eto efa tena sahirana mafy mihitsy amin'ny fiainana. Tsapako. Indrainareo moa ino manao mission lava iny Indraindray taraiky any efa 4 volana nefa tsy dia mahafa-po loatra ny karamany.
Ty mission voafarany ity zao no aingana indrindra hatramin'izay satria efatra andro fotsiny. Raha tsy misy andro fambolena nataoko ireo aloha dia efa nidira trosa foana izay. Ny hofatrano enjehana, ny saran-dalana iray nareo isan'andro etsy an-daniny, ny sakafo entiny manginy fotsiny, ny écolage ny vany ihany, ny vidin'ny jiro, ny vidin'ny rano, tena manahirana rindra. Zany very neny izy daholo a. Izany rehetrarehetra izany. Aza matahotra nareo fa efa tonga Izany mihitsy aloha Tsy ataoko very maina akory ny ezaka rehetra nataonareo atafitana ohatr' izao. Marina kisa. Tena nampy anareo arak'izay azoko atao Tena misaotra rindra, misaotra ndry ihany aloha amin'izany rehetrarehetra izany. Nefa na izany aza mba jereo koa no avy. Eny fa hony marina ho ary neny. Aiza ho avy any amin'izao Lasa any an-trano izy. Mety amin'ny 12 any ho any izy vao mirava. Zany ve? Ka izao no izy ry neny mitondra entana maro be any. Zany? Ie, saingy tsy nentiko aty fa najanoko any amin'ny hôtely daholo. Na ny vola rehetra azoko tany koa aza satria isaky manao stage izay dia azo fanampiana foana moa. Ay kosa? Ie, dia nangoniko ireny ary nentiko aty. Saingy tsy nentiko vola mivaingana fa namprimiko any amin'ny banky daholo miampy an'ireo karama keliko. Ndray rindra. Eny ka izao n'izy ry neny Eny ake? Aza mbola miteny avy alo ianao hoe tonga. Zany? Fa telefona eo aloha dada. Dia aleo manao fotoana ny ivelantsika rehefa iona. Ny antony mantsy dia izao Eno aho fa ahoana? Nareo ihany ny toetra mivaniako. Tsy atao maso mahita vola. Ary siko hitany ihany koa ireo entana rehetra nentiko ireo. Satria tena tsy mahatoky tanteraka ny vania izy ary neny Na dia raha vaviko azy izy dia fantatro tsara mantsy izany. Sady olona kamo izy no tetika any amatam-bonina fotsiny eo amin'ny fiainany. Izany ve ke rindra? Mba hafandraisany ny eritreritry izany dia aiza izany indray no hipetraka ka? Efa misy trano oman'ny orinasa rehefa tafiditra miasa ka. Ay kosa? Fa izao ry neny Miomana aloha ianao dia ndaotsika ho any amin'ny hôtely nametrahako entana. Andray tovizana ny resaka Fa tandremana izy zao dia fantatry fa ny fa hatongavako any. Mbola nara-maso azy mantsy Eny ndre. Areo ary aloha hiomana kely ako. Tonga dia mba loary aloha io vary eo ambony fatana io fa efa masaka kosa angamby izay ohatran'ny efa manitra izany. Dia saroma eo anaty body fotsy eo dia rehefa tonga fa ny amin'ny mamana laoka fotsiny. Andana ary fa ataoko izay ry neny Yo. Andianantsika ato amin'ity trano be ity Ndao to tena mpanan-karena be mihitsy ny tompon'izy izany ranoro Zany? Jereo ane reto fanaky. Sarobidy be daholo reto izy fa angana hitasatra anato za tenao misy olona mifanao fotoana amintsika re ranjato Ko maninona raha ianao rery nandeha taty efa hoe amintsika ka nisy olona vao niresaka tamiko anie tamin'ny maleriva fa mba hikarama moka entana amin'ny kamion za io tena mba andoavana vidin'ny jiroko ka zany ty mafy koa fa mamenatr'olona fa mba zaka entana ohatry ny ahoana moa tenao efa mahian'ny fitadiavany ity nga amin'ireny misy entana 10 kilao zany raha tsy 50 any amin'ny 50 kilao any daholo moramora fa za ty zany ve dia iverinao fa dia tena kely aina mihitsy kosa ary mba moramora ho mangina amin'izay fa izay le olona fa tany dia izao tandremo tsara ny fihetsika ao olona masika be zany Zay marina ohatra ny matahotra ane zany ranoro matahotra iny ka marina tsy hamenatra zao fitafitsika zao ko mitongotra vakivaky ny tanana mafy be amin'ny asa ny tena mahi aloha misy andreka marina dia kay ianao fa so dia tapatapaiko be eto ohatra izy azy efa mba miandry antsika tato nefa olona mihaja be sy mpanan-karena beko zany tsy hitanao nga reo sakafo naterin'le mpanampy reo teo sakafo avo lenta mbola tsy fahita mihitsy
Ary fa fo ty vava fa misy menaka tamin'le fromage ty. Ka aiza zay mosary eto nefa meo ty aloha ny saron-taona iny mafako tanana sy vava ka meo ty iny aloha I ohatra ny taratasy ny orongorona iny fa mafana vava reny fa zavendrana bia. taratasy ene io e. Aleo angalako azy fa mahandriraka mihitsy. Ino koa zany? Fa hoaingana. De aingana ho iny le olona fa malaky ianao. Eny Zay de mipetra tsara. Tandremo sao de mikofokofoka eo. eno Zao rehefa miditra eo izy tonga ianao de mitsangana de miondrika sady miteny hoe manaja anao ny endrem-bavy lehibe sy manakasiny. tena enjana ndray ty marina ko. Iny fa miditra izy mitsangana de tenenao am'izay manaja anao ry andriam-bavy lehibe sy manakasino. Dada fa ino zany lazainao zany? fa toto Dada hitako ihany dada. Lofiniko dada ka. andray marina Dada malaky. ny zanako fa ahoana zao e fa ahoana zao ranoro lafoko ndray ianao ranjato tamin'iny zany akirindra. ianao ty ranoro anao zay anapaka ny lalandrahako mihitsy ka marina Fa nataon'iny dada sady lasa antitra kely eriny e zany dada zany. ka izao ane anake lazainy fa madama masika be onny ato sady manakasina mandreraka ay ka ny zanako avainy andafo ny tonga. Ay zare zany. Tena nanaovan'ny sinema ndray zany dadako. ka naninona re ianao anaka raha mba nandefa taratasy mialoha de nitsenainy dady. Fantatro fahasahirana anareo ry dada sy neny sady ny tena marina koa de tsy mbola tiako fantatry fa ny any fa tongavako. Misy antony gavana matoa amin'ny teny an'izany ka aoka tsy olazainareo azy mihitsy hoe efa tonga eto avelao aloha ifamolaka kely izay roa mino fa mbola tsy miova mitoetra ratsiny izy hatramin'izao. ka izay aloha de marina ianao iny hitanao iny de hatramin'izao sady mafilony tsy azo teneniny. So fa tonga ianao anaka. Fa manahoana aloha ny asanao zao mba tantarao am'rainao am'izay aloha ny dianao sy ny asanao. Ay fe aleo ary aloha tantaraiko anareo ny fiainako sy ny lalana ny lalovako sy ny fandehan'ny asako de avy eo tsika mandeha mitety trano be ty mijery ny efitra rehetra ato. fa ono anaka fa efa fantatro zany fanontanianao zany ry dada fa eno tsara aloha eno tsy mahandro tatana mihitsy ianao ka reo ny sakafo hoano raha mbola nony de aza manao voky be vavony reraky ny asa io neniko anokanjo ry dada fangazy enareo ty atsony anaka tamin'za lasa mahikely mba mahazo inona fa mahandriraka edy zany. fangano verina zazakely zato izy ry dada. alefa sore anaka de izay fiainana ny lalovako dada sy neny tena mahavarina izy zany anaka ary ono ahy ohatrinona moa zany miofanditrany be ipetrahanao ty anaka nahoana raha trano kelikely nipetrahany tsy lafo be loatra ve miofanyty rindra dada tsy trano ny faiko ty fa ny vidiko. ahoana tsara hoe orindra ty ve tsy lafo be ve tsarovo ry dada sy neny fa nitaiza olombanina nareo nanoro lalana tsara ho tazomiko zany ary nahitako vokatra tsara rehefa nampiariko leo amin'ny fiainako. Eny ry dada vola damosina noho ny amiko ianao tsaroko tsara fa raha nanangom-bola andehanako tany an-dafina reo vady de ianao indrindra ry dada ny fomaraina tamin'ny roa nandeha nioso tamin'bary mba hameno ny vola andehanako. Tsy vita an'izay ihany fa mbola mivarotra tanindrazana ihany koa. Tsy manana ninninona tsony nareo noho ny amiko
Natao fianakaviana ho fimehezana aza fa hoe tsy ilevina tanindrazana intsony angamba hoy ny hafa. Tadidiko daholo izany, ary izany indrindra no nananako ambopoana herenako. Na dia mafy aza ny lalofako araka ny tantaraiko anareo teo dia miaritra satria mbola misy dada sy neny ady mafy any. Andray anaka, tsara fo loatra ianao, rindra keliko. Neny tsy fotoana ny ranomasy izao e. Efa tapitra izany. Eny anaka, misaotanao. Tena faly loatra ny foko maheno an'izany tenina izany. Manaraka izany sy dada sy neny dia izao. Na dia tsy fomba sy tsy azo atao aza no misaotra ray aman-dreny dia tsy maintsy ataoko izany satria nareo ny lakana ny ampitako. Na dia nailangilany rivo-doza sy nanonja mafy aza dia nahatafita. Fa tsy teny fotsiny no entiko misaotra anareo mivady fa ty misy taratasy meko anareo. Raisy hoe. Rinda, taratasy n'ity anaka. Eno Taratasy n'ity trano be ty ry dada sy neny Nividiko io ary nataoko tamin'ny anaranareo mivady. Ary atolotra anareo satria dada sy neniko nareo. Rindra, ahoana tsara anaka. Sery dada sy neny. Na mafy voatsara tamin'ny tany tsara nareo e. Nioto ny voka ny sahady nareo izao. Ary manaraka izany dia ty misy taratasy mbola 20 tapitrisa ariary omeko anao ry neny Andray? Tsy fantatro izay mba zavatra tianao atao fa izany hoe tsy miantokanana sy mamboly anana ho fitadiavam-bola tsony fa raha amboly ihany dia mba atao fialam-boly sy atao loaka kely. Andray rindra marina. Dia mikasika ny dadandray Ahoana anaka? Fantatro fa mahay mitondra fiara sy mahay mikojakoja ianao. Dia efa misy kamiona afarako avy any Allemagne any. Ahoana izany rindra? Ka ho tonga amin'ny herinandro io izay. Andray anaka. Entinao miasa amin'izay tianao. Raha mety aminao moa dia miara-miasa amin'ny orinasa isako ianao ka mipaka entana ny eto masina ho an'ny orinasa sy mpandefa entana. Ohay dade. Ako mony kely aloha vava fa aza mitonaka kely eo ka. Manonofy Songy kely olo izy ry neny Tsy manonofy Eo amin'ny orinasongona fa variana be ty. Andray, tena fa gagany ty anaka. Rindra, fa ohatrinona Ny karamako ve? Vola euro nangoniko daholo izany Izany? Taty vao natakariko vola gasy. Ary raha ny karamako indray mba tsy azo tenenina kosa Dia ahoany? Efa ny avy avelao aloha ifampitady kely izay roa ka aza hidiranareo mihitsy izay ataoko aminy. Izany? Ary tandremo sao dia fantany hoe aty misy plan efa nieritreretiko izay ary tsy maintsy ho tanterahako. Tandreminareo mihitsy miditra amin'izay ataoko fa avelao izay roa aloha no hiresaka. Eny anako. Mbola tsy azo ampisehoana rena oatra izao izy fa tsy zakany toetrany izao. Tonga iny dia manaonao foana sy hanitsaka mbola velona mantsy raha fantany izao. Eny rindra fantatra izany. Tazy izao ry dada sy neny mila raha anareo tsara izany hoe izay lazaiko izany nataonareo dia mino tsara ary. Firmoenao tianaka no mirava. Mba direo ny famantaranandro io amin'ny 7 ora alina ny zao vany Sa indray ilay sermonina fa tonga. Aizany sakafoko fanoana izany andreraka tsy fita fa hoe manomana fanadinana ka mbola be tatasika ihany. Io reny valinao Ohay le ty fa ahoana koa ty sakafo anana fotsiny ty? Marina tsy ravim-boatavy fotsiny izy izany. Misy voanjo tsirairay. Ka io sakafontsika ka atao ahoana ary? Ry dada sy neny sao dia heverinareo fa kanakana ary no omenareo anana sy voanjo. Ndre? Fanganareo tsy miasa fa aiza ny vidinanana? Olo vany Ka nalain'ny tompo ny taninanana dia tsy namboly tsontsika. Rainareo koa voaroka tamin'ny asany dia izao. Hoana koa ary izany?
Fangaly indra tsy manana vola lefy. Olona ny andafy ve nama dia miaina fotsiny ihany. Lazao azy raha nga zao olana izao a. Raha tsy hoe nga efa nanambady vazaha kala. Vania, afolavitra ve anaka isy amindona kosa? Zaho kosa aloha tsy hinana an'io e. Aleoko matory amin'izao. Ka dia mandehana zaniko. Inona moa no ataona io e? Ary Nicolas koa hoany. Efa voalohako re zany anako. Ary nareo anie zany mahita vola ihany nefa nahoana ny natao sakafo ngana ohatran'izao ny sakafo atao trano e. Ary inona zao ny atao anatin'ny tony vilany misalony tony? Hoatray koa nama, toa mangahazo maina efa mafy be. Andeha atory azy. Dia ahoana raha Barisy a? Inona ny sera atao fa mamay be ny ao an-tanànao a? Mamay be ahoana koa e, ha? Fa hoana? Lasa niverina zero daholo ny sifra ao an-tanàna. Ata voaroaka tamin'ny asany, neny tsy mamboly anana tsony, ary ny tena loza dia izao. Hoe ahoana ka? Mbola tsy nisakafo maraina za. Fa efa hatry ny malariva tao ny ravim-boatavy misy voanjo ny sakafo. Zany ve? Ka tsy krima be ve zany vary? Zany e! Ndao aloha nareo entina mihinana vary amin'anana zany fa sao dia toran'eto ka idiran-doza eto ny bandika andao mihitsy. Izay mihitsy. Mila mitetika zavatra azy tsika fa ho faty raha zao no mitoy. Tsy koa zany e. Misy sera azo atao foana fa andao aloha atao voko be nareo fa sao dia tsy mifantoka amin'ilay sera tokony atao eo. Sera mihitsy. Ndao ary e? Ndao. Azoko tamin'ny kamera kashety daholo aloha hatreto ny fisian'io tovolahy io. Tena naomby aloha nitetika voalohany fa lasa ny sakafo vary amin'anana e. No natany an-trano tany izay. Andrasako eto ambany lavarangana eto. Reny fa nivoaka. Ary miramira ny hariva ny azany a. Mino fa nisy zavatra niresahany reto. Mbola tsy fotoana natonana azy aloha izao e. Dia ho any amin'iny mivarotra voatabia akaiky ny fianarany Vania aloha. Dia ao anaty fiara aingana aloha hanova endrika dia hanao tonga aloha any. Mandeha tongotra ireny ka izany tsy maintsy ho tonga aloha. Reny fa tamy. Tsy fitafianao ry Vania e. Tena mahamenatra mihitsy. Olay, fanakaiza ilay mpivarotra sigara teto ivelan'ny vavary teto e. Ohatra ny lasa mpivarotra voatabia indreny eto. Ahoana koa ary zany? Io efa mitonarika eo alohan'ny vavahady. Izany fomba fitafin'ny retim-pianatra reto e. Eto ivelan'ny vavahady daholo ny ankamaroany vao mampiditra tablie. Na menatra marina. Izao ve dia tsy hitan'ny tompony andraikitry ny sekoly e? Sa ve rehefa mandeha kolage fotsiny dia izay? Vania. Otsy, ary miantso anao nge le raha matompo varotra voatabia zany e. Otsy. Ohatra voatabia rotoko kely fotsiny nge no midiny ty raha matote. Sady amin'izay voatabia lositra kely daholo. Fa iza koa io ry Barisy a? Andre? Tena ineny io marina. Finona koa ary ny ataony io e. Anala baraka tsy eleo ange raha tsy merika daholo ny ankizy. Ohatray ahoana e? Fangafantatro raha matoa io? Reo voatabia reo koa ve dia andeha eto e? Tsy azoko misy. Vania a? Avy aloha aty amin'eny e. Neny? Io ve nyreninao ry Vania a? Raha matombo satroka fotsiny eo? Io fa tsy sa manatony. Tena menatra amin'ny ankizy mpiara-mianatra aminy. Mba mareny ianao raha matoty fa tsy manala baraka na eo a?
Iza koa ny zanakao eo? Mitapitapitsy. Indray reninao ve dia ataonao ohatran'izao hoe? Tena hitsako ny voatabianao raha mbola mitabataba eo ianao Fa nia, dia vitanao ve? Zany ary! Tsy ireo tsara efa hitsakitsaka eto reto voatabia efa lositra reto. Ahoana e? Atonoko eo ka. Mba hoaka kosa ary vany azy. Mampalahelo le olona e. Io anie mba sakafony izy. Ndao andefa raha manontolo mitapitapitra. Azafady anery tovavy. Fa iza koa ianao? Raha ny fahenoko ny antsoantso nataon'ity ramatoa mpivarotra ity dia hoe reninao izy. Ohatray, fa inona koa nefa nidiranao amin'izany? Ka ataoko ary hoe tsy reninao io. Fa olona hafa. Dia vitanao ve ny hanimba ny entany ohatr'izao? Tsisy hidiranao zany. Ary ianao tovolahy. Efa hitanao fa tsy mety ny ataony dia maninona raha satananao fa tsy navelanao hitsahany ohatran'izao io entan'olona io? Mba manana fahendrena ve nareo sa tsy e? Mpianatra ve nareo sa mpanimba entan'olona? Fizary ty madama ohatran'ny vazaha ty. Mba tsara toetra izy zany Hitako daholo ny zavatra nataonareo teo. Ary efa niantso polisy aho hijery manokana momba an'ity raim-pianakaviana mba mitady ny anjaranyity nefa dia ataonao ireo ohatr'izao. Fa iza moa zany ianao madama no dia andidy amin'izay tiako atao Fa nga ianao raha miaraka amin'ny fiara katikatra luxe be ohatran'izao dia hanindrana fotsiny eto. Azafady aloha madama. Tsy mahazo metsika eo ianao mandrapatonga amin'ny polisy hijery an'izao zavatra izao. Manaraka izany dia ty aloha misy vola 2 ariary ho solon'ny voatabianao simba. Madama, sao dia Ianao kosa mademoiselle. Mandana aloha ianao miditra any an-tsekoly fa hakanao ihany ny polisy avy eo. Okare madama, maninona nefa raha... Mangina ianao e. Raha mahatsapa-tena ianao naninona moa raha sakananao io tovavy io tsy hanimba zavatr'olona fa rehefa naheno ny resaka polisy ianao vao mitady ianao arrangement eto. Azafady tsy misy azonao amin'izany eto. Andeana miditra any an-tsekoly fa tsy maintsy ilain'ny polisy koa ianao. Ataoko angamba fa hitanareo tsara ty kamera atanako ty. Azoko ato daholo ny zavatra rehetra niseho teto hatramin'ny voalohany. Okare madama, avelao rehefa... Mialatsiny madama. Na inonao io tovavy io na inona dia tsy maintsy faizina ny olona manao ny tsirariny ohatran'izao. Indrindra mpianatra fa tsy hoe zolaham-bavy mpifokarongony akory. Any amin'ny polisy ianao manazava an'izay tianao lazaina. Fampanao nanana ary ve ty madama ohatran'ny vazaha ty sa izy? Tena masika be ny fijery azy. Tena tsy mety kosa rangano nataonao ry vany azy. Zao ve nama miaraka amidy ety amin'ny violontsika noho ny tsy fitandremanao kosa? Kisa ve na laly? Fa ataotao tsara ranga fa tsy azo atao reny nefa ataonao fanahiniana. Zao zay anaovan'ny any an-tananara tonga io izy. Sady tena afa-baraka mihitsy fa niraiso ny polisy tany am-pianarana. Ary tsy nanaiky koa ny polisy raha tsy nandohalika ataon'ilon'ilay ramatoa mpivarotra voatabia. Fa tena reninao marina ve aloha iny Mangina aloha ianao va atory Soka manontany anao angery vany ahy. Reninao ve ho iny sa tsy? Fa tsy mahazo resaka ve le rangahy ty Velao aza atory. Mazava? Dia izay re zava-misy tany Ranjato tena tsy napoziko ny zavan-tranga fenonga ahoana? Fa mba isa zany madama zany dia tsy tonga teo mihitsy ve indrindra nefa... Tsy fantatro na tara tany ampiasana tany izy na ahoana fa ny fijery an'izany madama zany nge Ranjato tena hafa mihitsy ohatran'ny madama mety isy zany sady tsara na ny akanjo ny firavaka teny aminy ny solomaso ny tena nanendrika azy mihitsy ny fiara reny katikati raha vaovao be reny dia oran'olo dia ahoana zany zao natao mivany any amin'ny violon zany ka andeha anatitra sakafo any aloha tsika dia ho hita eo ihany ny toyany
sa ve ho ampahafantarina ny rindra? Ka maninona marina raha tsona izy dia hita eo izay heviny. Eny ary raso loha. Allô? Rindra? Manahoana ry dada? Ka amidy any amin'ny juonao any any vany aho raha nanisaka ny voatabia namidy indreninao tamin'ilay zavatra nasainao tao iny. Izany ve? Dia anaty sakafo azy ihany zao izay mivady an'io atoandroko. Anta. Aza misahirana amin'izany nareo mivady. Aleo fahateriko. Aza makany akory. Izay nasaiko ataonareo fotsiny ataonareo fa sisy e. Mbola tsy afaka mandalo any aminareo koa fa mbola be asa. Fa ahoana ry zao zavatra zao e? Ohatrany tsy nisy tonga tatiny tao aminay na ray aza. Mety tsindro zareo ve sa ahoana e? Reto ny sakafonareo. Azafady tompoko. Isaka iny nanatitra n'ity sakafo ty azafady? Zany ranjato zany mbola tsy mahazo miona aminareo izy ny sefo. Dia ny sakafo fotsiny zany no menanareo aloha. Misaotra tompoko. Da azoko hafaingana ary fa nona be koa zany ny namany. Aingana? Hoadray marina. Fa hoana e? Ko sakafo matsiro be ty. Akoho ritra. Dia lasary kokombra. Dia jus lehibe roa. Dia biscuit. Aza be fandahatra eo ranga fa tonga dia ano aloha avy eo tsika miresaka. Fa taiza ry data no nahita volany vidianana an'ireto e. Raha ny fikotiako an'ireto sakafo reto angery barisy ka manodidididina ny 2 alina any e. Ka ano aloha ranga. Sakafo mandamina be zao kilozana be kabary any. Zava-nisy tamin'ny vany nanisaka ny voatabia namidiny ny reninao reny. Ay ve. Aza mbola mametraka fanontaniana aloha e. Avy aloha ny ampitsony anambara ny valiny. Izay asiako ataonareo fotsiny ny ataonareo zao e. Ny tiako anontaniana fotsiny dia zao. Nanahoana izay izy tao aorianan'ireny nidiny tany amin'ny violon reny? Mbola mahay vava ihany sa mbola ahoana? Tsy dia nahita teny aloha e. Saingy hita amin'ny endriny hoe tezitra mafy dia mafy hatramin'izao. Milongolongo sy miavonavona e. Efa fantatro. Voarano nanondraka ny tarehany fotsiny mantsy reny aloha. Manompo programa manaraka indray zany. Efa renony ravo reny kosa ry vany aleo aloha sary hitako mafimafy ty sarety ty dia tahatahako eo amin'ny fiakarana eo reny. Zay aleo miteny mafy amin'izay aloha. Azafady rakizy a. Azafady mba omeo lalana kely fa mavesatra be ny entana e. Ohatry filerangaty koa mila vaniny sa ahoana e? Apetrao ery amin'ny sisiny ery aloha rehefa tsy zaka fa za manelikely la rangaty azy. Hitao io dia mitady sisika fotsiny io. Ao aloha ry vany ato sy mafimafy dada miakatra eto fa dia mitady tsy ho zakako nge izy zany e. Tata vany Teny tata marina. Ho afa-baraka eto raha vao manaiky eto. Angamba asa izay alovana ankizy aho izy manakapitarika sarety. Aleo akikiziko amin'izay fa efa mitady hanomboka izany film izany.
Vania, angeny ianao e. Aza mitapitapy eo rangaty iza koa ny zanakao eo? Amoatseo e. Sa misy fahavoazana ianao? Saritorery eo any ianao e. Hita fefa tsy vita mbola taritina ihany ka. De tena natositry Vania emotra le sarety tanana. De sahanao fe anaka? Fihinanandray ary ty ataonao tery Vania, ahoana ary zany e? Iza marina io rangahy io. Ohatra miteny hoe dadan'ny Vania. Nefa Vania tezitra mafy. Tena tsy azoko mihitsy ty zavatra ty marina ka. Io fa mitolotolona be le sarety tanana. Marina e. Za kosa aloha tsy hanala barabara tanito e. Tsy elany ve rehefa tsy vita. Jereo reto mpiara-mianatra raha tsy mivandravandra be daholo. Ny sasany aza maneso sy mibetsibetsika. Ao ampiko ianao raha dada. Azafady zay madama. Sendra zay ankizy ratsy toetra mihitsy ako. Saotra Hatray. Fa iza koa ty madama miaingo be mitondra skotera manosika saretiny daty ty. Sama kosa aloha tsy teo afa-baraka ito e. Ny ankizy ary reto mijerijery sy maneso amin'izato fijeriny. Zay fa kely sisa raha dada. Ao fa tafakatra. Oay, ary mavesatra be nge ny entanao zany. Saotra madama. Fa izy akainao madama azafady. Ary tsy sepitra ve anao tao anatin'iny kasika moto iny? Sady nanosika an'ity saretiko tiako. Efa zatrady aka. Sao ianao mihevitra hoe ohatran'izao dia tsy misy vovokaina. Misaotra betsaka. Azafady fa zao e. Eny madama? Reto aloha misy vola 4 alina hinananao sakafo e. Andray? Dia dia koa misy vola 5,000. Nakaramanao namana nosika rehefa ery amin'ny fiakarana be ery e. Za mantsy mbola maika hiasa fa raha izany dia nampiko ianao. Madama, fa... Oay, nomeny voly dada. Zay aloha fa andraso vetivety fa mbola resaka kely amin'ny retak-izy reto aloha Fananalakasika izy. Fizary izy zany. Tena madama mbola tsy fahitako mihitsy. Manao volom-bazaha zany no voniko. Misy tamby eo amin'ila tarihany avy. Ary somary manao endrika sonao zany. Fa iza ty madama iny. Tena tsara toetra zany raha madama marina. Tovavy nandeha tao anatin'ity kasika moto ty aza dia henoko tsara ny antsoantsony io radada mitarika sarety tanana mitondra charbon io fa zana io ny ianao. Marina ve ky izany? Zao no izy madama. Adalanao ny te hanampy azy io ka eo ianao no mitady ila ranondranony aminay eto. Sa inona ny tadiavinao? Moramora aloha ianao e. Mantanjotra fotsiny ange e. Zanak'io radady io ve eo ianao sa tsy? Tsisy idiranao zany e. Sa adala sy misy fahavazana izy na hoe efa resy amin'ny fiainana ka mirediredy? Sa marina ihany no filazany? Dia mbola tsy tezitra madama. Dia lasa ianao mandeha. Ka tsy misy atahorako izay fahatezeranao any e. Mba olona ohatr'izao ihany ve ianao dia hanositosika olona ohatr'izao e? Tsy hitanao angaha io atsembohany efa manenika ny lamosiny io? Nahoana dia tsy valinao izy e? Nahoana dia tsy rarahinao? Zara matoty aza anaovana sermonina eto Rehefa vita nanosehanao saretiny dia lasa ianao miala. Mbola misy fiakarana be ry aloha ry ka raha mbola te hanampy azy ianao dia ndany. Fa momeko vola izy etsony namana hanosika amin'ny fiakarana io ka. Aza manany amin'izany ianao? Ndre, tao tsy nahateny sady zato ianao? Andao ary fa ataoko hoe tsirainao io e. Fa ny fanontaniako fotsiny dia hoe tsy mba manana ray aman-dreny angaha ianao no mahasamijery maso fotsiny an'io radady io? Tao miondrika fotsiny zato izy e. Maninona no tsy atao ihany le vava be teo?
Raha mba indrainao nahitanao masoandro moa ny tratrany ohatran'izao eny nebakeba-tany ihany ka tsy misy olona azy ny anteherana. Mba ahoana ny fihetsem-ponao mieritreritra an'izany? Sa tonga ho azy setỳ an-tany zato ianao? Tsy mahita lasaina. Ary ianao ry tovolahy, mba lehilahy ohatr'izao ve ianao dia mijery maso fotsiny an'io radady io? Sa inona no mahatovolahy anao? Dia tsy menatra ve ianao mijery maso fotsiny azy Fa inona kay ny ianaranareo any am-pianarana any Sa koa mivoaka avy tamin'ny mivato aman-kazo ianao? Tena mitonaka eto ambonin'ity sarety marina mihaino an'izany fananahana ton'ity madama ity anyvany azy tovolahy io. Fiza mihitsy azy io tena mahavariana marina. Tena say nefa ireo ty firavaka volamena ny tanana sy am-posomana. Fiza mihitsy ary ty madama ty ohatra ny mahatonga saina izany dolo sy zavatra lasaina. Na ny ankizy mpiara-mianatra aminay zavariana dolo ny resaka eto. Ireo koa reto olona mandalo fa dia mijanona dolo. Na leranga-pitarika sarety io aza dia lasa tafajanona mihitsy. Izao n'izy ry zareo Atoko angamba fa nanaiky hanampy an'io radada manosika sarety io nareo raha hiteny aho hoe mba hampio izy fa omeko anareo ty firavaka volamena amin'ny vozoko ty. Tsy menatra tsony nareo amin'izay fotoan'izay satria misy tambiny le fanampiana tokony atao amin'ny olona io. Fa raha nampisotra amin'izao kosa dia nofinofy aminareo. Izao ny afatra ho vainy toetsaina fa mbola lavitra ny lalana. Mbola tsy afaka nitokonana akory nareo any amin'ny fianarana nefa dia ohatr'izao sady ny toetsainareo. Velominareo dia mahasoa mianatra. Endrika ivelany fotsiny ohatran'ny varahana zato nareo rankizy fa ny toetsaina mirehefarehefa amin'ny tany. Totsoahany le firavaka volamena tsara tarehy amin'ny vozona. Fa ataony inona? Sa omeny an'ireto ankizy reto ve? Fimbininy amin'ny tanana dia entiny manatona ty amiko. Sa ho any amin'le motoskotery izany ka? Ty fanomezana ho anao radada. Aza mity fa tehirizy tsara. Madama, fa tsy... Re apetrako amin'ny vozonao re. Ahoana? Zay. Ary manendrika anao kosa izany Gaga indray izao raha matoran'oro mahita an'iny. Fa ahoana no veloma ary ngaran-jato Iny ny sarety tanana tamiko sy mitondra ninina dia karamao hanampy anao fa mbola dezaka be rehefa hikarany Sato santany ny anaran'ny dada. Ary ahoana ny anomezany an'iny firavaka sarobidy eny an-dada. Iza marina ary ty madama ty Sa kosa anjelina lefa n'Andriamanitra nampy ny olombelona. Tena nomeny an'le mpitarika sarety tanana le firavaka volamena sarobidy be marina. Ina ary ny tena anton'izao Sa zao le hoe ny tianana tsy mahaleo ny ambinina. Andao andefa to mivanaka fotsiny eto tsika ka. Fa ahono fa tena rainao marina vindra nga-pitarika sarety iny Efa hoe ndao andeo Sa lasa marenina koa ty ianao. Tena tsy mahampino ny zava-misy ranora. Mba adiny tsara ny ty rojo volamena ity mba jereo tsara. Azafady hoe jereo Why? To misy litera roa hoe RG? RG mihitsy ny vakin'io ranora. Fifanjifiany zavatra ve sa ahoana Tena fahagagany ty marina. Ary fa ahoana roany ny tsy tonga teo mihitsy ziny dia isak'izay misy mission tao hoe dia taraiky foana.
zay misy rovany savy ianao satsia tonga ange dia chiffre be mihitsy io e. Tsy oran'izany Ay, sady le izy ange efa misy mandray fa tsy hoe vohitetavana mpividy. Inona moa no manakana amin'izany? fa mila mailo be mihitsy fa masika be zao ny polisy mikaroka amin'ny mpivarotra an'izy tony a. Aiza koa ny ahitany an'io raha atao par silence io e. Eny ary, zay fa dia tonga dia raha-pitsy maraina no tomboka any efera. Ok, zay zany Ok ary, dia izay ny zava-nisy tana rerindra. Ohatra ny hoe misy irak'Andriamanitra izany foana isaky ny tsy tonga ianao. Ary ase hoe izany firavaka volamena izany mba jereko. Ty sady jereo anie ilay litera mipetaka aminy. Ary tena firavaka sarobidy be tokoa izany sady ety izy toa misy litera RJ. Dikan'izany ve tsy hoe ranjato e. Sao dia mba hakamany dada ihany ary le nanome an'ity dia mody faniny eo dady. Antitra vao be ny tanora Fita ho ary. Manaka. Sao dia mba reny kely indrindra no any. Manginona reo fa manrerika. Iza no mahita. Vazivazy rery dada. Dia hono azy indra. Inona indray ara ny planina manaraka? Ino tsara indray ary. Efa misy plan alefako niaraka tamin'ny mpiara-miasa mantsy ihany fa miandry kely fotsiny sisitsika. Indray ariko. aleo no misotrosotro atsady mitady client vaovao amin'ity resaka zava-mahadomeny ity loa efa nomena nyvany ada hoe moa ny client mahazatra no mahavehivavy azy. Jery tsara aloha dia miresaka moramora avy eo. Tovariana be ianao izany? Fangatsy tonga ny namany. Salama ianao. Madama aloha sa mademoiselle azafady. Efa madama ka. Ay. Nahitanao nitsokatokana teto fotsiny dia mba nanantona. Za mantsy hisotro jus ato dia izay no natonako anao sady mba miresaka e. Sa tsy mety aminao? Tsy rano mikopaka tonga namana vo mavomavo ka. Efa nga efa lasa ny komandinao? Ie, efa nataoko teo fa tsy tazanao ko. Ary misy olona andrasana nga zato izy. Reny kosa ny komandinao ka. Ary ohatry ny anjaran'olon-droa izy zany e. Nenao mantsy toa tavoangy keliko dia nataoko misy anjaranao reto. Oay, misaotra anao madama. Samy mahazo toa ary. Ie, mahazo tokoa ianao. Fa hono aho e. Fangatso avy ny namanao no tovarim-bariana be ohatr'izany ianao. Mba mijerijery namana fotsiny efa tsy misy olona andrasako ka. Ay ve. Afaka mba manontany anao ary ve zary. Jamanina. Iza koa milaza ny anarana aminao e. Ary ny anao ka? Ay, izany ve? Ie. Angamo tsy Barisy ny anaranao? Ohatray, fa... Fantatro ka. Ny fahitako anao zao dia tovolahy manambony tena. Tia vola. Tsy samandray andraikitra na dia misy zavatra mahafita amin'ny masonao azy. Sady iso fijeriko. Ahoana ary izany? Tao vakiana fotsiny izany toetrako izany. Izao no izy e. Fa raha ohatry ny fiarahanao amin'ny vaniara tsy dia ho voafoaka any am-ponja ianao. Azonao izany. Fa inona no... Tsy misy fahazany e. Efa raha am-polisy izy izao. Ary miandry porofray monja dia tonga dia midoboka. Satria mpanao aferana rongony izy. Mampitandrina anao koa izay Raha tsy fiaingeo ianao dia tonga dia any am-ponja maka saina. Veloma ianao. Sady aleo andeha fa lasa kamo be no misotro an'ireto zava-pisotro reto. Entso namana dia meo azy e. Hitanao koa ireo olona manao kostara ao anaty fiara ireo. Polisy ireo. Ary efa manara-maso anao koa. Hisavany ao anatin'io kitapo entinao io izy avy eo. Izay fa veloma ianao e.
Ahoana ary izany? Ohatra ny lasa ranon-davina eto fotsiny. Tsy mahitsika sady tsy afaka mamaly. Dia iza ary ny madama iny? Ary ahoana koa ireo polisy ireo? Ho avy eto ny savan-kitako. Ka tsy izay vao tena tambo. Aleo miala malaky dia tsy mbola misy nenenina. Aleo eto ity izy ity dia manao fialan-tsosy eto ka. Izany madama izany sao dia lehibe fananarana be taria amin'ilay sarety tanana taria. Efa nodinihako tsara aloha fa tsy izy. Madama somary mainty fihodiran'izay dia manao kavin'olona, manao tsinina ambony ambany dia kasikety mainty, manao solomaso marron dia manao gantanana manga antitra, nitondra motocross avo be izay izy. Sao dia mba polisy izany ry Parisy dia tsy fantatra tsony aloha dia inona no tokony atao amin'izany ka? Hitsoka ve sa ahoana? Marina tsy ho raisy-potsiny ihany sika. Tena grave tia marina moa. Andao rangahy ariana ny daholo reto sao dia raikitra ny akisavaka ho tratrany sady tonga dia gadra mandra-pahafaty ange raha vao tratra amin'ireto aleo mena an'ilay kliany ambany tsena dia samy miala avy eo ka. Andany ianao raha hanao an'izany fa za ohatra ny tsy mahavita tsony ka. Sy nareo koa rangahy kanosa be. Andraso etsy amin'ny tsy seza vato io tsy ary fa andehoany vetivety ahy. Angenanao ny any ary mba maiko fa sao dia samborim-potsiny ihany. Kalma fotsiny ho ahy ianao. Miandretsy okey lasa ary aloha. Ineny fa lasy Parisy. Aleo atsonoko moramora amin'izay fa ny mangina rery mademoiselle izany manao ahoana tompoko? Fizakoto madama manao indry tapety. Manao jogging manga ambony ambany dia manao kasikety mitovy amin'ireny polisy ireny. Ohatra fa ahoana ny tovariana tampoka fangamana na olana raha-pitiavana zato izy. Ka mba variana fotsiny fa hono hisaka ianao azafady tia mivany aho fantatra ve? Fa fantatra ianao ka tia sy fantatro loatra aza. Olona tia vola sady maditra sy mba manana faharetana amin'izay atao ka mianatra sy mpakatoray aman-dreny, miavonavina sady mahay vava sady izy daholo izany teneniko izany. Fa iza marina ry tia madama tia ny mahalala ny momba rehetra. Vitany ao anatin'ny teny fofy mamaritra ny fiainako. Ity aloha ny karatro raha tianao fantatra azafady hoe tompoko. Ay ve ianao tia mba mahay miteny malefaka ihany ary le veriko fa hivatravatra fiavika efa niandry ako. Fa polisy inspecteur Eva avant en brigade anti-gang centrale Ambalafato. Fa ahoana tompoko? Fangama atahotra sahady zato izy. Angamo ianao nanao ratsy ny tonga dia natahotra ka nefa vao nikaratro fotsiny aza no hitanao. Ay ve misy fetra ihany le vavabe fanaonao reny aiza re izany andeha angatadalana aminao tompoko fa mbola maika hianatra ka tsy tafahetsika eo izany ianao. Ataoko angamba fa hitanao io fiara-mijanona tsy lavitra io. Mino aho fa tazanao tsara ireo polisy roa manao solomaso mainty ireo. Jereo anefa akopahako fotsiny izy hitanao reny fa tamby. Ka ahoana mademoiselle anaraka moramora sa asiana aminao ty ny tanana vao andeha? Fa ahoana izany hoentinareo tompoko? Fangazana anao ratsy zay sao dia verinao fa adala ary izay nitondra olona tsy nanao ratsy
Efa ela neny nanarahanay maso anao sy Barisy e. Mpanao aferanarongony nareo. Sady iso filazako mademoiselle. Zany tompoko fa Any amin'ny birao ianao manazava izay fanazavanao irovanao teny. Azao dia efa atao veloma amin'ny fiainana hita amin'ny masonao fa hiditra any amin'ny fiainana voagezan'ny rindrina efatra mandrakizay ianao. Satria ny olona mpanao aferanarongony dia mandoto ny fiarahamonina sady vavalim-pirenena. Mazava. Sady aleoko ianao esorona eo amin'ny ray aman-dreninao rehefa tsy sinao izy e. Tsy ianao io monina nilikilika azy izay ny masom-bahoaka. Ka rehefa mahatsiravina anao izy aleo atao tsy ho hitanao tsony. Amin'izay mandry ny sainao. Fona re tompoko. Mijaly re dada sy neny Ay ve mba mahatsiaro ray aman-dreny ihany tena e. Fona re tompoko. Fa ngamba mampalahelo anao indray moa izy ireny ka. Sa voatabian'iza le nitsahanao sy nanananao antra teo amin'ny vavahadin'ny sekolinareo iny. Fona tompoko. Sady izay dia nanaovanao vava-be sy tsarona nefa dia reninao nahitanao masoandro izao noho ny fanambonian-tenanao sy ny avinavinao. Mba menatra raha matokely a. Ianao efa tsy mahay any am-pianarana mbola manafoka ray aman-dreny ihany. Fa nga moa izy ireny rehefa mpivarotra voatabia dia tsy reny niteraka. Na rehefa mpitarika sarety tanana dia tsy ray andrekinana. Fantatro ka. I madama nitondra fiara 4x4 luxiny ah. Sa tsy saronao le nananatra anao teo mason'ny mpiara-mianatra aminao? Efa nentiny daty amiko nitatitra mikasika anao. Ary mbola fantatro koa iny madama nitondra skotera nanosika ny sarety tanany dadanao iny izay nanome an'iny rojo volamena ny dadanao iny e. Nakasika ny foko daholo izany zava-doza tsy fampiseho masoandro nataonao izany satria manana ray aman-dreny ohatr'ireny koa ah. Fa mahalala an'Andriamanitra ihany ve ianao ty sa ahoana e? Ray aman-dreny ka afokaina eo mason'olona ohatr'ireny. Izao, mety tsy ahita azy tsony ianao fa ho any amin'izany toerana fitsangatsanganana antsoina hoe fonja be ny tsy afahazany. Ary andao za tsy izy fa miandry ny trano be finanana mangazo manta sasaka e. Ka re tompoko marina e. Aleo re mba. Fa tsy azonao nga ny teniko e. Inona ny amoranao eo? Sa mitetika ny andositra? Tsy hitanao anga io basy miranirano miandry anao eo aorinanao io? Lasa arikala kely a. Ho hita tsara mahazan-doha anao manomboka eto. Izao sady afoy fianarana, afoy ny ray aman-dreny. Ny zoko vavy anefa izany any an-dafy lamina amin'ny ery. Satria mpakatoy ray aman-dreny ny tsy fianarana fa tsy mba ohatranao. Losako masina mafy. Sao avo tena tsy afaka tsony. Isary dada sy neny amin'izao fotoana izao e. Reo olona ny ahafantarany any rindra ny an-dafy. Tena polisy marina ka. Reo tokoa efa tonga. Soa fa vita milofa ny fanatare. Tena fomba tsara aloha ny fitaovana nentiko avy any an-dafy e. Fanina daholo ny ray tanàna. Ho hitako eto indray ny adiny dada sy neny. Aleo aloha fonony ty telefoniny ty fa sao dia miantso tampoko eo izy ka tratra eo ny nafeniny. Hoe mijery fitaratra farany. Ao tsara ka. Atao masika tsara fotsiny ny fiteny. Andao amin'izay ary. Ahita ny dada sy neny tomany eto andro any. Mandroso nareo tompoko dia mipetrapetra. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Ka ahoana ny anareo azafady? Feony aloha dia tena tsy mifakaiza amin'ny feony rehetra. Fa le darina dia taky ireny olona avy any atsimo ireny. Mahasika be koa izany fijeriny izany. Ohatra e, fa toa midonaka fotsiny ianao madama. Sa tsy dia maheno tsara ny sofinareo? Tsy izany tompoko fa zanakay le tratra nanao aferana rongony iny dia mba mikasa ny Brigadier, enti makaty le tovovavy mpanao aferana rongony iny. Mino aho fa zanany iny. Mitovy be amin'iray ny masy ny endriny na dia tsy mbola hazavainy tsara aza.
Fa hono Asif, fa ahoana moa no... Nahaza be fanontaniana raha matotia. Efa ela izy narahanay maso. Ary tratra ihany ny farany. Dada sy neny? Ny zanako, fa ny Tandremo tsy mahazo mifamihana. Mijoro eo akaiky ny brigadier eo fotsiny ianao raha kalakely Anka inona moa zany ny antongavanareo? Zao re sefo mba mikasany... Mikasany amoaka azy? Tsy misy hevitra. Efa lefa higadra ny sefa izy. Ary raha pitso amin'ny fitora maraina ny aleto. Efa izy fiaran'alitra azy any. Andray, mba mangataka re tompoko fa... Oka kely aloha kalakely Tsy nanome fitenenana anao afa mangina ianao. Sao dia mba misy azo ifanarahana re tompoko. Mba misy fanontaniana kely apetraka hoe ty mademoiselle Iza moa? Fa ny tompoko. Hono tena reny niteraka anao sy ray niteraka anao marina vereo azafady. Eny tompoko, tena ray aman-dreniko reo. Dada sy neny. Arono madama. Eny tompoko. Tsy ianao ve le raha matory varotra voatabia efa lozitra sy ratsy kely teo ambavadin'ny sekoly ny anaran'io mademoiselle Vania io? Eny tompoko, za mihitsy iny. Dia ahoana ozy io mademoiselle Vania io taminao ka? Nanaiky ve izy teo masony ankizy mpiara-mianatra taminy fa reniny ianao? Ary nataony ahoana ny voatabia namidinao? Nanda mafy teo mason'ny ankizy izy tompoko fa hoe tsy reniny Ary dia nitsakitsahany ny voatabia namidiko. Sady nitsiratsirainy mafy tokoa Mafy tamiko zany nefa taona moa hoe manana ny adala ny tena. Ka ahoana zany? Tena reninao tokoa ve io Vania? Fona re tompoko fa diso Tsy zany ane ny valiny ilaiko aminao fa hoe reninao ve io sa tsy? Reniko tompoko. Ay, mahagaga zany marina. Arono Ianao ve ringarainy le nitarika sarety tanana tamin'ilay fiakarana ivoaka ny tsena nanakaiky ny toeram-pianaran'ny Vania? Inona no nataon'ny Vania raha niteny ianao hoe mba hampio kely dada hanosika an'ity sarety tanana ity fa mavesatra be? Nanaiky teo masony ankizy ve izy fa rainy ianao? Tsy tompoko. Nanda mafy izy fa tsy rainy nafokainy teo masony ankizy fa olona mpisandoka osisiko. Vania, rainao io sa tsy? Tena dadako io tompoko. Mahavariana marina. Raha ny fahitako ny fiainanao mademoiselle dia tsy misy ilanao an'reto ray aman-dreninao reto. Raha tianao masy izy, nalahelo azy ianao tamin'izy mivarotra voatabia izay sady lozitra ny ratsy kely. Toy izany koa ny rainao. Natosika ao ny sarety tanana raha mba nitaraina ny rainao fa mavesatra ny charbonnetiny. Ka noho izany, tsara aminao ny alefa... Fona re tompoko, mandohalika eto anatrehanao Fantatro fa diso ny zanako. Adala. Nefa oka re tompoko. Mitsangany ianao madama. Fangady amin'ny positry ny polisy fifonany. Fitadiavana amin'ny meloka aty fa any amin'Andriamanitra rery ihany ianao mandohalika amin'ny fona ho an'ny zanakao. Andray ty lozana ampidirinao taminay re anako. Diso mafolo loatra ianao ry Vania. Nanao tsinitsinina ray aman-dreny loatra ianao hoe tsy mba nihaino anatra. Zava-dehibe aminao no voninahitra teo masony ankizy fa nataonao tsinitsinina ny ray aman-dreninao nahitana masoandro mambolana ve anako? Sao dia mba misy azo atao ihany re tompoko. Sao ary? Eny tompoko. Avoakako izy raha mifanaraka. Lazao re tompoko fa vonona izay. Lazao eny tompoko. Manana tanàna ray izay any ambanivohitra. Eny tompoko. Vao nividiako izy io. Ary mila olona hikarakara azy. Amboly, amangisoa. Fa efa misy ihany mantsy
lavitra misy an'izy io satria any amin'ny 300 kilometatra mialy eto. Ka vonona re zay tompoko, tena vonona fa mba tsy ko fantatra ny karama re raha izay no tafavoaka ny vany ahy Ka aloha mbola tsy tapitra ny fanazavako. tompoko. Tsy ilaiko miteny mihitsy nareo raha mbola manazava. Manompo mandritra ny 5 taona nareo mivady tsy mandray karama. Rehefa malalaka nareo any dia afaka mikarama isan'andro any amin'ny olona. Tsy azonareo hanina ny vokatra rehetra na inona na inona. Hanivelany nareo raha amboly. Manofa tany fa tsy ny taniko ny ivelomanareo. Ary farany tsy miaraka aminareo any io zanakareo io fa mijanona ety. Mazava ve? Avelao izy anao izay ivelomany. Tsy aleo ve izay toy izay higadra mandra-pahafaty. Raha anay masary izy fa raha mbola misy fahadisoana taony dia mitombo 5 taona indray ny fanomponareo ahy. Tsy mahazo mifankahity nareo raha tsy isaky ny herintaona. Ka ahoana? Manaiky sa alefako an-tsefany zanakareo? Sao dia mba tsy rariny re izany tompoko. Ay, andao nareo mivoaka azafady. Ento any amin'ny violon any io vany ahy io brigadier. Ka re tompoko. Miandro ny fotoana hidirany am-ponja rapita. Ka re sefa miangavy manaiky re zay. Ay kosa. Manaiky re zay tompoko. Tsara izany ka. Ka zao ary. Tompoko. Tsy mody sononareo fa anio hariva dia miala eto. Misy fiara tsokoaka nareo mivady eto izao. Ary misy trano hijanonanareo mandra-piainganareo. Fa vany ahy kosa afaka mody zao dia izao. Ndao ary fa ino reto mampianahana anareo Sa te ho any am-ponja? Mifamihina amin'izay ary Hidy io mipirao brigadier dia avelao rehefa anao veloma eo aloha fa afaka herintaona vao hifankahita. Andao hiala eto tsika senao aloha. Dada sy neny mifona le mifona fa tena diso any anao tsinitsinina anareo. Resy ankehitriny tena resy. Tsy raikitra. Aleo tonga dia misaraka nareo fa tsy mifamihana indray. Mifona re tompoko. Sao dia isotorana eto ka nahirana anay polisy eto. Mingavo mo re. Andao mivoaka nareo mivady azafady. Ianao vany ahy tonga dia lasa mandeha. Dada sy neny Ary ainga ane. Ary omenareo aty ny telefoni fa tsy azo hitondrana telefona any. Indrisy mantsary dada sy neny. Dia tsy hitako tsony tokoa nareo. Efa bolana tokoa izay Za ty tsy maintsy niala tao amin'ilay trano toeranay. Sady voaterina mety daholo izay azona mety ahafahana misakafo. Dia izao lasa miantokahana ilay tia tsena saosisa ny ataoko. Mafy tsy marina ka. Tena mafy. Izay toerana rehetra mba nitadiavako azy tsy nisy nentina indray fa samy nahareny lasa ratsoko daholo. Sady ho aiza amin'ity bebese moa Nefa ny olona azy efa baka mbola sahirana vao mahita azy. Ny aty trano saseny mba hipetrahana. Rehefa tsy mandeha ny tsena dia ny anana midy ihany ny atao rony dia iny ny atao solona sakafo. Tsapako ankehitriny fa tena mafy tokoa ny entiny dada sy neny ka. Sao avo tena manenina noho ny nanaovako tsinitsinina ny zareo. Tsaroko daholo ny anatra natony. Raha mba nanaraka tsara indriny amantsy izay dia mba tsy ohatr'izao nahazo anahy. Ary tsy ho lasa mpanompony n'olona mitezaka tsy fantatra ny dada sy neny. Ndry mba nanao hoana re izy izay ihany. Salama tsara ve? Dia tsy misy fomba halalana an'izany tokoa.
amin'izao? Ay, any an-tsena. Tsara izany. Tandreminareo misy miala lavitra azy an. Ambeny tsara izy. Aza vela isy ikitikitika mihitsy ny izany izy e. Arofo tsara mihitsy. Miandro tsara ny fiovantsika aloha. Ay, efa misy miambina koa ny trano sashe hipetrahany. Ay, tsara izany. Nahavariana ny filazany nefa zao indray no nanaovany atsika ko. Tsy haiko e. Asainy mipetraka ato amin'ity trano ngeza be ity tsika dia ato mikarakara zaridaina, mahandro sakafo. Sady izay ilay ajainy reto mpiasa mivezivezy be ato reto. Miadana be antsika ato ran'olo e. Tena tsy azoko mihitsy ka. Afaka manao izay tiantsika atao tsika. Afaka mandehandeha any ivelany ihany saingy sarotra sady efa misy olona irakiraka metsena ihany koa. Tsy fantatra fotsiny hoe aiza ty toerana misy atsika ity ka. Ohatra ny toerana amoron-dranomasina izany anie ny fahalalako azy. Somary mangingina koa moa na dia hoe toerana kanto sy mahafinaritra aza. Ery alavidavitra io zao vao mahita tanàna maromaro ko. Ka na zaza nge mbola manontany tena foana Ranjato e. Dia aiza zany zao vania amin'izao. Mbola velona ve? Sady mahavariana ange misy olona manatitra vola be foana isan-kerinandro izao e. Izany mihitsy. Sady izay tsy mahazo miasa be ontsika ato. Afaka matory amin'izay tena toriana, manao akanjo tsara. Nefa dia hoe hanompo an'ilay polisy vaviny mandritry ny 5-10 taona. Ranora, tena mahagaga. Fa hono e. Dia ngady tsy tadidinao mihitsy ny numero amindrindra mba hiatsotsika azy ko. Tsy mba mahay mitadidy an'izany aho e. Izay indray ianao. Izy azy izay ngamba any efa tena mipenipenina mihitsy mitady atsika. Sarara mandeha ve na mantsina androany. Tena voatelo ny zato ny lafiko. Reto voatabia reto koa moa somary mantamanta dia tsy tiany olona angamba. Io efa lasa nivarotra voatabia. Tsy nandeha angamba ny anana. Aleo tsapaiko kely aloha hijereko ny toe-pony. Mody diako ny tapo sy voatosika aloha. Oay, tena mba tsy mijery lalana koa ianao Ramose a? Saika ny anjera mihitsy a? Azafady madamo, voahitsaka ao ange ny voatabia amidiko e. Ka le rangahy iny tsy mijery lalana ako. Za ary saika ny anjera. Ay ve, misotra an'Andriamanitra aloha tsy ny anjera ianao mizato akanjonao zato e. Raha azoko tsara mbola andeha hiasa ianao madamo? Ie, tena mbola andeha hiasa mihitsy aka. Raha ny anjera teo aho tonga dia miverina nodiko. Ka raha izany, ao ary aloha fa fana ny kiraronao fa tratra mipotika voatabia voahitsaka ao teo e. Ka tsy mety izany. Izany nanitsaka ny... Eny, ianao tokoa no nanitsaka ny voatabiako teo saingy mitsinjo anao mbola hiasa sao dia bedy ny mpampiasanao any ianao raha vao maloto ao kiraronao ko. Moa ianao koa tsy afaka mba hoe hody solo akanjo tsony. Sady izay tsy mba manana lamba mafana ny kiraronao koa range ianao e. Raha ianao indray nefa izao ny andeha mafana kiraronao dia mety maloto ny tananao soaranao. Nefa ianao mbola hiditra hiasa birao. Ao re tsy maninona fa fafako ny kiraronao e. Tsy mety re madama. Jereo anefa mijerijery be antsika daholo ny olona rehetra e. Mitangorona mihitsy aza. Mba lesina ho an'zareo koa nge izao ataoko izao e. Ny an'i Jesosy arange madama, sady tompony tompo ny mpanjaka nefa nihidina tetỳ an-tany hamonjy ny mpanoty. Nahafoiny eny sady mbola nanasa ny tongotry ny mpianany ihany koa. Mba ho lesina ho antsika sy fianarana ho an'ny olombelona rehetra. Ka ataoko angamba madama fa tsy hampafirana ataon'i Jesosy ny ataoko a. Dia ao amin'izay ary
Aiza moa ilay mosoara kely fanaoko am-paosy iny hamafako azy farany, dia amin'izay mba maina tsara. Vania, tena mitady ho sakafoko mahita fihetsika taony. Tena niova Vania, tena niova. Nilefitra tanteraka, tsy menatra sy manambony tena tsony. Zay, ao tsara. Mangirangirana tsara iringa izy izany. Afaka mandeha amin'izay ianao madama fa vita. Izaka ny anaranao azafady. Vania tompoko. Tsara toetra loatra ianao, tena hafa mihitsy. Tsy toy izao ny toetrako taloha tompoko. Manolotra ny ratsy sy ny toetra tsy mendrika nataoko aho. Nazao aza ny fiainako tompoko. Aleo lanina mitoepana mendrika ny androko sisa. Mino afahamindra fo amiko Andriamanitra tamin'ny nanaovako tsinontsinona ny ray aman-dreniko. Izay tsy hitako tsony ankehitriny. Mahaliana ahy miresaka aminao. Fa aleo aloha andeha hiasa e. Mbola hiresaka aminao aho indray andro any. Misaotra indrindra amin'ny fanetretena nataonao. Tahin'Andriamanitra ianao madama. Dia masotoa miasa? Fa zaho e, tsy misy vola. Tsy mety re tompoko. Fantatro fa simba ny entako nefa tsy mety amin'ny fomba fisainako izany ampanolana ny voatabia vao hitsakao izany. Ary fonako fa tsy afaka andray ny volanao izany a. Misaotra indrindra. Fa raha sitrakao dia omeo andreo olona kile maina mangatak'ry. Izay? Tena mahakasika ny foko mihitsy izany toetranao izany ka. Ay, fa toa mitady hitomany ange madama izany. Tsy menatra ve? Mandehana aloha miasa e. Mbola mioniny ihany sika. Eny akia. Veloma vetivety ndry. Veloma tompoko. Tsikitiranoa zany tena lazaiko anao fa malaelo anjanako mafy mihitsy. Ka afaka anoa izy io nefa moa enao Ako iza mahita an'izay hany dia ankinina amin'Andriamanitra re sisy. na irindra na Vania samy tsy misy hita daholo hatramin'izao. Tena loso ty marina. Hitomora aloha re ranjato a. Tena lasa tsy mitombo nato mihitsy ny saiko ranora. Andao andositra hitadiny akitsika ka andao marina. Ka sao dia aniongotra ny eny ty fanapahan-kevitra andositra ty re. Aleo miandry ny rariny eto aloha. Enindray azoko. Tena tia mividy entany ity ilay polisy vavy ny sambotra na marina. Te inona zao no lasainy amiko eto? Mademoiselle Vania marina. Mandeha ve ntsena? Manajanao sefo. Anga ity miandro sy anjara omen'Andriamanitra eto e. Zany ve? Malafo sara e. Tsy efa endry sara amin'izao. Izay andro lasa izay sefo na minitra na sekondra sisa omen'Andriamanitra dia aleoko lanina amin'ny tsara ny fiainana. Tsara izany ka. Fa izao efa nalefako nandeha indray aman-dreninao fa tsy fantatro fotsiny hoe lasa izy na aiza. Zany ve? Dia tsy fantatro ve ny nalehany? Tena tsy haiko ka. Izay fa veloma e. Eny tompoko. Ahoana ary izany marina? Nalefanao ny dada sy niny. Dia aiza? Andriamanitra, ampiotsarova izy any amin'ny toerana izay nisy azy ihany na tsy ho hitako tsony aza. Nefa na zany aza tia andohako eo anatrehana hifona aminy hanambarako ny fahatsoako. Avelako eo aloha reto edany reto fa andeha hisotro dite sy mofo aka.
Iny fa niala teo. Aleo idinaingana ny fitaratra aloha dia hovainaingana ny endrika ka. Heveriko angamba fa tonga ny fotoana. Lahatra be koa ny olona eto izany. Miloloha miandry kelikely ka. Sady mitazatazana ny voatabia amidy ihany. Hoe, iny eny misy olona mividy. Aleo aloha fonjeko. Ty ary tompoko. Misaotra e. Hoay. Fiara-katokatra tany am-pianarana indray mandery. Toa mitazana tsara ilay madama ao anaty fiara. Ie. Andraso ny tonona aloha sao dia mba misy zavatra ilainy. Manahoana ianao madama? Salamo. Mba hivitan'ny voatabia vetivety hoe ankiza. Ohatray, fa tsy ianao ve ilay mpianatra tary? Ie. Za indrindra iny tompoko. Tadidinao tsara. Omeo fitondrana ary za fa za mihitsy angeno mivarotra voatabia eto akaiky eto e. Ay, fa toa lasa maloto kely nefa. Karama ange za madama e. Ianao koa. Ty ary atao izay tokony ampy-anaovana lasary fotsiny e. Izay fa etsy aloha kely etsy aho miandry. Eny tompoko. Ary aleo hoe sorona amin'izay aloha ty satroka be soromaso mainty ty ka. Ara-datsaka ho anao ny fahitana an'io fany aho. Ty ara ny voatabia anao madama. Efa nataoko mora be sady reto koa nge sisa ny farany teo e. Ay, atao vetsy amin'ny ilany etsy a. Dia ndao aloha ny ry mba indramiko kely hividy sosisy ery aloha ery e. Mekara aloha atao anaty fiara e. Hay ve. Tsy maninona ka. Mahazo seza tsara ary e. Andriamanitro, fa tsy... Eny akia. Irindra zoiko. Sa manonofy a? Tsy ry sandry malala. Rindra zokonao tokoa ty. Rindra? Tena faradatsaka amiko ny fahitana andry. Fa ahoana k'izao? Ndao aloha andeha sady miresaka e. Misy zavatra tsy azoko rindra. Tendry ve sany le... Eny akia. Za daholo ny ao ambadika reny rehetra reny. Jereo reto. Hoay aky. Ndry koa zany le polisy vavy. Dia le madama nitondra skotera. Dia ahoana le birao polisy? Ie. Trano namboarina fotsiny iny mba hanafaizana andry e. Tsy nisy polisy zany. Tamin'ilay faharoa indray nifampiresaka tamin'ny zareo polisia mody hoe misy filma kely atao fotsiny. Dia navelan'ny zareo anao an'iny sarina tamin'ny ry dada sy neny iny a. Ndray aky. Miaky andry aky za. Arono arindra. Aizy dada sy neny. Ary iza daholo ireo olona manao akanjo komple manofahofantsika ireo. Dia oviana zany indriny tonga avy any an-dafy. Fiambina nasaiko ny ambina andry daholo reny. Nisy koa tany amin'ilay trano sashe nipetrahandry. Ay ve. Efa nanao ahoana izay ianao ranoro a? Tena reraka be mihitsy eny ianao izany. Efa mba azoazo aloha e. Mba miorano kely aloha azafady. Ndaso aloha fa misy fiara miditra anie izany e. So dia mba ilay polisy vavy a. Jereo malaky aloha ary. Ka eto am-baravarakely ety ihany dia hitako ka. Hoay, iny tokoa misy fiara miditra. Iza ary io e. Ka zany ve tsy ilay polisy vavy? Lozy ty marina. Ty marina. Zany ary izany fefa miakatra mitohatra sady izy. Ho anao aloha mampalahelo be eto keto ianao e. Amin'izay mba milefotra ny fony. Io fa mamovaravara izy ranoro a. Manahoana to... Hoay?
Rindra? Rindra? Dada sy neny. Vania, ny zanako. Hitako ihany ny zanako. Dada Vania. Avy aty ny zanako. Vania, Anday marina. hitako ihany maditra kely koa marina. rehefa be ranomaso eo rehefa sao dia hosorana eo Rindra fa ahoana zao Rindra? Zao ilay programa ny lasaiko anareo ry dada sy neny a. Areza le polisy vavy. Ino anaka? Tsisy an'izany rery dada sy neny a. Ahoana? Rindra daholo ny tao ambadika reny. Jereo ange reto anaty sakosy reto e. Zay marina. Andriamanitro, ay ve zany nanovoataresaky ny hetsika ianao Rindra? Vania dia ahoana ny... Endry dada. Tsapako fa famaizana tokoa reny rehetra ny soriny mba hahatonga anahy iofa. Ary tena nampiovana tokoa. Rentiko anarenana ny fiainako. Fa ny aolom-baovao tia manoloana anareo ty ry zoky sy dada sy neny fa tsy... Eny, faly tena faly reto. Azoko ny toy ny resaky ny rehetra. Fa hono Aresy Parisy. Raha neniko farany dia lasa nafindra ny ray aman-dreniny antolo ihary ihany izy. Hono Rindra, dia aniza zany ty trano be hafa miendrika hotely ty ndraika? Ty ny taratasy misoratra amin'ny anaran'ny Vania ty. Meko azy mba hivelomany sy amin'ny tany ny fianarany. Satria ho lasa hotely lehibe izy ty afaka ray volana. Efa vita ny tetikasa rehetra. Izany no mahatonga an'ireo mpiasa marobe efa mikarakara sady manampy anareo retoreto. Zany ve aky? Mahatoky indray zoko fa hianatra tsara amin'izay za. Tsara izany kely. Ary tsy amelako raha tsy lasa ny andafy ohatran'izay kosa. Misaotra zoky dia misaotra tamin'ny famaizana fa nitondra soa anazy zany. Indrindra fa nahalalako koa zany atao hoe sarobidin'ny ray aman-dreny izany.